Miarabantsika zay manaraka ny vidéo indray androany iresaka sika makasika ny harmonisation dia ampiaratsika anazy dia ny fanazavana makasika ny sus sy ny add hojerentsika zany zay eto amin'ity vidéo ity ary ohatra amin'ny farany dia azadino manisy réaction sy mipartager ny vidéo antsika ety ampiandohana lasartsika. Rehefa mitendry gitara isika dia tsy afaka misaraka amintsika izany antsoina hoe harmonisation zany satria zany natao hoe fiainantsika. Natao harmonisation raha ohatra hoe adikatsika tsotsotra dia hoe ny monde makasika ny accord zany hoe zay ataontsika rehetrarehetra tanana ato zay ny harmonisation. Dia matetika isika very foana rehefa mianatra an'io zavatra io ka idirantsika tsikelikely izy rehefa mikasika ny accord zany dia harmonisation daholo ny resahana ao anatin'ilay izy fa zao resahantsika foy eto amin'ity vidéo ity makasika ny sus sy ny add satria zavatra anisany anarina anatin'ny harmonisation voalohany indrindra ampifangaroantsika foana matetika manko rehefa ohatra hoe mba te hiala amin'ny majeur na te hiala amin'ny mineur dia matetika isika tsy mahalala hoe inona tokony atao dia mba manatsara tsika nefa tsy hitantsika ahoana ny anatsarana anazy ka sady ampidiritsika eto androany hoe misy an'izany atao hoe sus sy add zany dia enaro ary le izy. Ny dikany hoe sus2 dia suspendu zany ilay deuxième note zany hoe esorinao les tierces ohatra hoe ao anatin'ny accord na do zao dia do ny majeur ny tierce mi sol no quinte dia iny tierce iny no ataonao suspendu zany hoe esorinao dia soloinao deuxième note ohatra hoe raha do zao ohatra zao zao nga mamora anazavana anazy do dia esorinao le tierce ty dia soloinao an'ity dia lasa ohatra zao ohatra ny au lieu dia anao hoe ao zay ny atao hoe sus raha mahita indray zany hoe sus4 dia dikan'izay le troisième note esorinao dia ataonao quatrième note zany hoe ataonao suspendu ahantona ozy izy tsika raha dika tsotsotra fa tsy hoahana mihitsy ilay izy ny tena marina dia ny sus4 indray zao ohatra ny ohatra zay le hoe sus4 dia ny add indray avelanao ao le tierce ny sus esorinao le tierce ny add kosa avelanao le tierce dia apinao neuvième note ohatra ny add9 zao ohatra zany hoe le do majeur iny zany tsy esorinao le tierce tsy esorinao le quinte tsy esorinao le tonique fa apinao andito dia mame ohatra zao ohatra ny dia mahafinaritra be ohatra ny ianao zany zao manao accord izy le do add9 le sol afaka ataonao ohatra nataoko sus zao le tato dia le do nataoko sus ihany koa fa afaka ataonao add dia ohatr'izay zany dia tandremo fa ny atao hoe sus na add sady tsy majeur izy no tsy mineur ohatra hoe raha olombelo izy dia sady tsy vavy izy ny tsy lahy zay zany raha ataony conclusion l'izy dia mirary soa antsika rehetrarehetra azadio ny mipartager au maximum ny vidéo antsika androany raha mahafinaritra anareo raha misy aminareo moa te hanao cours en ligne te handalina misimisy an'izany zavatra ianarantsika zany dia ao aorian'ity vidéo ity ianao tonga dia manaova inscription avy hatrany misaotra tompoko.